tao entsika zany zay teto anivon'ny Tsapandrara miady amin'ny Elokapevava dia nahazo jiolahy ireo zany dia ao anatin'le bandy de 10 ekipan'ny gorille tratra jiolahy enina hatreto ny ray moa voativotra teny Amboanjo be tafisamborana azy satria namaly toy ihany ny opération taorinan'izay hatry nomaly sambotra teny anakakely ny BC latorin'ny fisamborana ihany natao teny ary nitoy teo anosy dia nazahoana nreto pistolet anakoa reto ka gaga nareo fa misy pistolet fa 15 cartouche ny ao anatin'io chargeur io zany hoe tsy fitotra fahitsoko fa 15 cartouche any ampilatanany jiolahy zany fitaovana zany 9 mm koa ny calibre an'io zany hoe tsy tokony ho azon'olona tsoratazominy zany raha zay calibre zay no resaha satria arme de guerre zay raha zay ny munition nafika tamin'ny jama raha tadidinareo ny jama nisy fony jama le metany dia nisy nanafika efa nisy olona azo tamin'io fa mbola misy tsy azo le olona reo anisan'izany nanao le fanafiana teto Antananarivo sy teny tosy koa na rehefa mpanao dossier koa voatifotra dia anisan'izay olona voasampinay reo zany nanao zay fanafiana zay ny pasteur tena tao madinika nisy namono tamin'ny heritaona misy pasteur le voatifotra tao tao madinika mbola anisan'izao le mpitondra moton'ny orinasa JB le teny 67 dia nisy nitifitra koa tamin'ny voalohany ty taona ty zay dia mbola le olona voasampy reto zany nanao an'izany rehetra zany